Faly miarabantsika rehetra indray ary izay manaraka an'ity vidéo kely izay atolotro anareo an'ity. Ny antony anaovako ny vidéo moa izany dia mahakasika ny fomba fidirana Zoom na conference call. Inona ny atao hoe conference call? Ny conference call dia appel vidéo ahafahan'ny olona raika hatramin'ny zato mifankahita-tava amin'ny sary raitra na koa hoe haute définition. Ahoana moa ny fomba hidirana amin'izany? Ka izay mihitsy no arosoko amintsika androany ny fomba fidirana amin'ilay conference call. Raha ohatra ianao mahita message na invitation ana Zoom dia cliquenao fotsiny ilay lien iny tonga dia balancer-nao any anatin'ny application Zoom. Ka andeha rahantsika izay fandehan'izay. Voalohany indrindra, raha tany anaty messenger ianao zany no nahita an'ilay lien dia miditra isika aloha voalohany indrindra any anatin'ny Facebook. Ity ny Facebook dia hosokafantsika ny Facebook. Dia rehefa misokatra ny Facebook-tsika dia miditra isika ato anaty message miditra isika ao anaty message. Dia rehefa hitantsika ny ao anaty message dia cliquentsika ilay lien izay nahitantsika an'ilay invitation ana Zoom. Ity zao ilay izy ndasy jerentsika fa ohatran'ny any ambonimbony any angamba izy izay raha tsy diso ato ambonimbony ato ilay misy ny lien izay zoom-ntsika an'io izay. Dia miada antsika, dia miada antsika, dia miada antsika, dia miada antsika. Voilà, ito ilay lien. Rehefa tonga eto amin'ilay lien tsika ka te handray anjara amin'ilay conférence na te hiditra mivantana amin'ilay Zoom dia tonga dia cliquentsika fotsiny ity lien ity. Ity fotsiny cliquentsika tonga dia balancer any anatin'ilay Zoom mivantana isika. Rehefa hitantsika miseho ohatr'izao zany ny eo amin'ny écran-ny ordinateur-ntsika dia autoriser-tsika fotsiny ilay izy. Avy eo isika mahita zavatra misoratra miendrika toy izao hoe en attente du démarrage de cette réunion parlotte. Dikan'izay zany mbola miandry lera zany isika satria mbola tsy misokatra ilay réunion raha tsy amin'ny 6 ora alina aty à la réunion ary amin'ny 4 ora alina izy raha ny Madagasikara. Tsy haiko Maurice koa angamba no toa mitovitovy amin'ny lera aty à la réunion. Rehefa tonga io lera io tonga dia misokatra fotsiny ny eto amin'ny écran-nao eto tonga dia afaka miditra mivantana mandray anjara amin'ilay réunion ianao. Zay, tsotra kely ny fidirana Zoom ka dia manentana antsika zany atao amin'ny ekipan'ny Crodoane mba handray anjara amin'io Zoom io anio hariva satria amin'ny teny malagasy izy io ka mihintso manantena fa handray anjara daholo isika rehetra team Crodoane. Zay ary fa dia misaotra indrindra tompoko. Ho alefako eo tany ny fidirana amin'ny telefona hoe ahoana ny fidirana mivantana indray raha telefona no ampiasainao ny conference call amin'ny Zoom. Zay ary fa dia misaotra indrindra tompoko.